Fiompiana dia anisan'ireo fanohitra lehibe ho amin'ny fampandrosoana ara-toekarena sy ara-tsosialy any Madagasikara. Misoratra mazava zany anatin'ny vina IOM natolotsy ny filohan'ny Repoblika Jaina Andry Rajoelina. Ary ny filobombon'ny sehatra fiompiana dia fantatsika fa hanatsaratsika ireo velorano telo dia ny famorona asa mendrika ho an'ilay hevitra velorano faheniny zany, ny velorano fahafito mikasika ny fampirobombona ny indostria, ary indrindra ny velorano fahasivy dia ny amin'ny fahafantenaran-tsakafo. Tiako ny manatitra izay efa voalaza amin'ireo nandeha fitenena teo aloha, satria marina loatra fa manome lanja ny fiompiana ny fitonam-panjakana ankehitriny raha nandray fanapahan-kevitra ny ametraka ministera lefitra isahana manokana ity seha-piariana ity. Koa fotoan-dehibe izao mampiaonantsika izao amin'ny fametrahana lamina vaovao, ampiakaran-danja ny fiompiana eto Madagasikara sy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Ampy ny fahombiazana izao fikoanan'ireo izao hifananantsika vina iraisana, fahaizantsika mifampiaina, miara-misalaka ary mifampidinika ny amin'ny fomba mirindra sy makipaika ampandrosoana ny fiompiana eto Madagasikara. Sikreto no hiara-dika hiara-ndray andraikitra amin'izany araka ny fitenena hoe izay mitambatra vaky izay misaraka fasika, koa tsy ho fasika mitsitokotoko anie izao ezaka fampandrosoana ataontsika izao, fa ho toy ny vato fototra kosa hivaingana sy hipaka ny fotony ho tombotroan-deza sy ny taranaka amampara. Koa andrasana amin'izao telo andro lehibe izao niara-tsika mandrafitra ny rohim-piariana fiompiana, hanolotra ireo vaingan'asa hitondram-baolana mazava sy ho fametrahana tontolo mahatomobana ny fiariana ka hisintonana indrindra ireo mpisehatra anjara amin'ny lalam-piariana fiompiana. Soa iombonana tokoa ny kendentsika ko irariana nisy ny tena fifanakaloza-kevitra sy fandraisana andraikitra maharitra ka tsy midinika ambony latabatra fotsiny anie. Zao asikatro zao fa tena hipakalalina amin'ny fivoaran'ny sehatra asa fiompiana sy fampandrosoana ny toe-karem-pirenena. Fiara-mihetsika no antoka tokana ampiroboroboana ny fiompiana matianina, koa antso no ataoko hitaomanantsika piray antoka avy amin'ny fitantanan-draharam-panjakana. Ianareo misehatra tsy miankina, ianareo mpisehatra amin'ny fanjarana, ianareo mpampiasa vola, ianareo manam-pahaizana sy kirakira aira sy teknôlôjia, ary indrindra ianareo mpamokatra mpiompy hiara-hetsika hifampizara toro sy fahalalana ka hifanampy hatrany isika mba azontsika fahombiazana amin'izao dinika goavan'izao. Mialohan'ny amaranako hoady dia tsy hainy tsy saotra ireo mpiara-miombonantoka, ireo PTF, solifina amin'izany avy eo amin'ny IFC, ireo sehatra tsy miankina amin'ny fanjakana, ary tsy indrina manokana koa ny fanampin-dreo teknisianina avy amin'ny fiadian'ny Repoblika tamin'ny fanohana akaiky izao dinika izao, na teo amin'ny fikarakarana na amin'ny fizarana torohay samihafa. Mankasitraka anareo tompoko ny tontolo be ny fiompiana eto Madagasikara.